Bonjour à tous. Fiadlana ny tompo sy ny fahasoavany ary ny famindram-poniny hitoetra amintsika mandrakariva. Efa tafiditra indray zany tsika amin'ity an'ity amin'ny tapany faharoa amin'ilay apokalipsy toko faha 7:10 dia inona moa ilay tapany faharoa fa miresaka ny afatra ilay anjely telo zany ka hoe inona moa zany no afatra hoentindray reto anjely reto izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray ary hiaraka hivavakantsika. Jehovah-Andriamanitra raio, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Miantso ny anaranao izay ny an-danitra ny raio, miteza re Tompo, ny nivavaka ianao ny an-danitra any. Misaotra raio, ny amin'ny tantananao sy ny fimbinanao anay tamin'ny tontolon'ny andro iny. Misaotra ny amin'ny niarovanao anay tamin'ny loza sy tamin'ny ratsy rehetra. Misaotra indray ny amin'izay rehetra ihany koa mbola ho ataonao aminay ny amin'ny tenemanay ity. Isaoranao ny fahasoavanao sy ny famindram-po izay paretinao aminay isan'andro. Izay izy mivavaka eto anatrehanao Tompo dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy mahatoky anatrehanao. Raio, ninona indray nataonay ka mety nalavo anay teo anatrehanao, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fitondrantenanay, na tamin'ny fisainanay. Ninona nataonay ray ka nandikanay ny lalànao, dia ifonanay aminao zany ka angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Mamindrafo aminay ray mamela ny eloka. Eny miaikeloka eto anatrehanao zay. Ary dia mangataka aminao ihany koa izay Kristy io. Afao izay amin'ny fahalemena rehetra fa raha ianao no manafaka anay dia ho afaka izany. Ka aokare Jesosy Tompo le rahanao soa anadio sy anasanay rehetra ka hanafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay. Aoka le rahanao anamarina anay Kristy io, anamasina anay. Ary aza esorina aminay Andriamanitro ny fanahinao masina. Faoka ny fanahinao anamasina anay, taridalanay ary lohalananay. Tahiza raha miditra Andriamanitro, tahiza raha mivoaka. Tahiza ny asa mandraranay, tahiza ny fanaovamofonay, tahiza ny tokantranonay, tahiza ny fahasalamanay, tahiza raha miditra, tahiza raha mivoaka. Arovy izay mifakam-panahy, arovy izay miratsy rehetra. Ary aoka ilay asan'ny devoly Andriamanitro tsy hanakery, tsy hanapahefana aminay izay hoentina manafika anay amin'ny fomba rehetra. Na amin'ny lafin'ny fiarahamonina io, na amin'ny lafin'ny fianakaviana io, na eo amin'ny lafin'ny any am-piasana io na any am-pianarana io, na amin'ny lafin'iny io nisy ny asan'ny devoly hoentina manafika anay. Satria izay mikatsika ny fahamarinanao. Dia aoka ny Kristy le voninao amin'ny fofinainao zany ka tsy manakery, tsy manapahefana aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra. Tsy manakery, tsy manapahefana aminay. Ka dia le vonina amin'ny fofinain'i Kristy, ilay ratsy sy ny asany rehetra. Sy amin'ny ratsy tanan'i Kristy, mba tsy hanakery, tsy hanapahefana aminay le devoly Satana sy ny asany rehetra. Ny anaran'i Jesosy. Rafy Satana noho ny amin'ny ran'i Kristy sy amin'ny fofinainy. Tsy manakery, tsy manapahefana aminay na dia kely aza. Rava ny asany rehetra. Tsy manana anjara aminay na dia kely aza. Dia ray ny naranao ray, kalazay ny naranao. Mena voninahitra ny enao. Dia aoka le fanahinao mahery toetra aminay fa tsy mba fanahoza. Tahiza ray ho masina anao satria masina ianao. Dia ampelantananao no metrahanay ny tokantranonay. Metrahanay ny fiainanay rehetra, izay mahasananay ny fanananay rehetra. Aoka ny Tompo, tsy hisy arombaka izay ampelantananao. Fa ianao hiaro zany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Ary ninona na fikasana na fanaovana dia aoka ny sitraponao mandrakariva raha ny tanteraka aminay. Aoka raha ianao nisy sandratra aminay fa izay hihetriko izy. Dia mangataka aminao izay raha io, mitenena aminay raha io fa voninkaina izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Iroso aritsika ny amin'ny lesona dia miditra zany tsika amin'ilay tapany faharoa amin'ilay apokalipsy toko faha 7:10. Ka tsara angambana izy io vakitsika kely izany. Apokalipsy toko faha 7:10
verenantsika vakina na dia efa hitantsika ihany ary zany verenantsika vakina kely izy io. Apokalipsy 7:20 andininy 4 ka hatramin'ny 7:30. Apokalipsy 7:20 andininy 4 ka hatramin'ny 7:30. Ny amin'ilay anjely telo izay nitory sy ny fahasambaran'izay maty eo amin'ny tompo ary ny andro fijinjana. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahoranaNandriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy ny lohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangajangana. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohoka eo alohan'ny biby sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra. Sady ampinjaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay. Ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo alohan'ny biby sy ny sariny na izay mandray mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandro ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Ary narefeo avy tany an-danitra nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao heno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Eto zany tsika dia zao hoe araka ny resantsika farany dia nahita fahitana indray zany Jaonina eto dia ny fahitana izay hitany dia anjely telo mitondra hafatra avy any an-danitra. Ho an'iza ho an'ny mponina ambony tany zany io. Ka miverina eto amin'ny tantaran'ny tany indray zany eto fa tsy le any an-danitra tsy ny resahana satria tamin'ile tapany voalohany hitantsika dia zao hoe ny fahitana nasehoan'i Jaonina dia le 4,400 alina sy iray hetsy tonga teo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Fa eto zany tsika rehefa miresaka ilay afatry ny anjely telo dia zao hoe miverina eto amin'ny tantaran'ny tany indray tsika satria ilay afatry ny anjely telo dia zao hoe nalefa ho an'ny mponina ambonin'ny tany ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny. Ka nalefa izy io alohan'ny fiavian'ny zanak'ondry eny amin'ny raolanitra. Dia izay mihitsy ilay teneny satria raha vao miresaka tsika eo amin'ilay andininy 420 dia inona ny zavatra hitantsika eo? Ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona mipetraka teo ambony rahona izay satroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Izany hoe mialohan'ilay fiavian'ny zanak'ondry zany no anaovan'reto anjely telo nandefasan'reto anjely telo an'ity hafatra ity ary amin'ny feo mahery no ilazana izy ireo an'ity hafatra ity zany. Ka hojerentsika par étape zany izy hoe inona ny hafatry le anjely voalohany, inona ny hafatry ny anjely faharoa. Fa mila fatarina zany io hafatra io alohan'ny fiavian'i Kristy fa raha tsy fatatsika zany io hafatra io dia hoanao ho tsatran'ilay fijinjana zany tsika ny amin'ilay fiavian'i Kristy. Ary tsy maintsy hotoriana koa io voatonga Kristy. Tsy maintsy voatory io afatry ny anjely telo io zany voatonga ko Kristy. Satria Andriamanitra nge miala nenina amintsika. Andriamanitra dia zao tsy manao na inona na inona Jehovah tompo izy raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany ny mpanompony. Ka alohan'ny anaovan'i Jehovah zavatra hoe alohan'ny tonga ilay fijinjana tsy maintsy maniraka aloha Andriamanitra miala nenina foana izy. Hoy Andriamanitra tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny havelona azy no sitrako. Zany hoe miala nenina foana zany Andriamanitra. Dia iresaka ary tsika ny hafatry le anjely voalohany. Inona ny resahana eto mikasika ilay hafatry le anjely voalohany dia zao ny teneniny ny andininy 4 sy ny 7. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahoranaNandriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankofy eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Nisy anjely iray koa izy nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana inona? Nanana filazantsara mandrakizay
hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany. Dia iza monina ambonin'ny tany dia nitenenina ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny, ny olona rehetra. Inona ny afatry ilay anjely voalohany? Filazantsara mandrakizay. Betsaka ny olona milaza fa ity bokin'ny Apokalipsy ity dia nahoana? Tsy filazantsara ity bokin'ny Apokalipsy ity. Fa ny zavatra resahana ato dia loza fotsiny. Zay moa hoe Apokalipsy moa zany ilay izy hoe Apokalipsy, ilay boky Apokalipsy. Dia loza. Fa tsy filazantsara ity boky ity satria mamaky ilay boky ianao, misy olona zany mba asiana mamaky an'ity mba te fantatra ny ao anatiny. Dia mahita hoe resaka bibidia izy, mahita hoe dragona izy, mahita hoe léoparde izy, ilay bibidia manana tandroka 10, léoparde manana loha 4, misy bera ao, misy liona ao, sy ny sisa sy ny sisa. Ireny zavatra ireny nefa dia zao hoe image codé ihany ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Sary anohitra ihany ireny zavatra ireny, symbole ihany ireny zavatra ireny. Fa zao hoe araka ny voalaza n'ity anjely voalohany ity dia zao ity bokin'ny Apokalipsy ity zany dia zao filazantsara ity boky ity. Raha misy milaza amintsika tsy filazantsara ity dia diso zay satria filazantsara ity. Ary Andriamanitra mihitsy maniraka an'ilay anjely zany hitondra an'ilay filazantsara mandrakizay ho amin'ny mponina ambony tany, ho amin'ny fokom-pirenena, ho an'ny samy hafa fiteny, ho an'ny firenena rehetra. Dia filazantsara mandrakizay. Ka inona moa ny atao hoe filazantsara? Ny atao hoe filazantsara amin'ny teny frantsay moa tenena izy hoe évangile zany na hoe evanjely. Dia ilay filazantsara zany dia zay ilay hoe evanjely. Bonne nouvelle zany hoe filazantsara zany afatra tsara ingeny no entin'izany. Zay moa hoe filazantsara mandrakizay, zavatra tsara no entin'izay anjely zay zany rehefa mitondra ny afatra io izy. Ka ty anjely voalohany ity zany dia zao hoe mitondra afatra, mitondra fanantenana ho an'ny fokom-pirenena, ho an'ny samy hafa fiteny, ho an'ny olombelona rehetra. Zany hoe c'est un message d'espérance zany ny un message d'espoir zany ny message zay hoentiny. Ny afatra zay hoentin'ilay anjely voalohany zany dia zao hoe afatra mitondra fanantenana ho an'ny mponina ambony tany. Satria afatra mitondra famonjena zany ny afatra zay hoentiny ato. Ny antony dia tsotra. Tonga ny fiafaran'ny tantaran'ny tany. Oravana izao rehetra izao. Fantatsika tsara fa izy no manjaka eto amin'ity tany ity, dia vola ange ny manjaka eto. Izy no manapaka eto satria nomena azy ny lakile. Izy no manapaka ny fitondram-panjakana eto, izy no mandidy eto. Dia ny zavatra misy dia zao hoe potika ilay tany vokatry ny zavatra ataony. Mitondra soa ve ny zavatra nataony devoly? Mitondra fahafatesana, mitondra faharatsiana maro samihafa. Tonga ny fotoana izay anaperan'Andriamanitra n'izany rehetra izany hoe ça suffit, hijanona amin'izay, tonga ny fotoana. Men'Andriamanitra feam-potoana izy. Taddio tsara fa rehefa nisy ady tany an-danitra, rehefa nazery Satana, dia hozy izy ny tany an-danitra nanao hoe loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina hozy izy, fa nidina ho any aminareo ny devoly. Sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Loza ho amin'ny tany izay mahatonga hoe avy amin'ny devoly no mahatonga ny fahoriana rehetra io, fahantrana rehetra io, io ady rehetra io, problème rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Fa zao efa voafetran'Andriamanitra ny androntsika tsy malala fa Andriamanitra no malala. Satria ny farany dia Andriamanitra irery ihany no malala an'izany. Fa Satana zany fantany koa hoe tsy maintsy misy fetrany io anjakany eto amin'ity tany ity. Ka ny zavatra misy dia zao hoe ilay filazantsara izay nomena zany dia zao fanomezana fanantenana ho amin'ny mponina ambony tany. Hoe ho avy ty farany tantaran'ity tany ity. Fa ho an'izay mandray an'ilay afatra zany, ny afatra ilay anjely, ilay filazantsara mandrakizay dia zao mitondra famonjena ho azy io, mitondra fanantenana ho azy io, mitondra fiainana mandrakizay ho azy io. Ka ho an'ireo zany izay nifidiny zanak'ondry dia zao ity vaovao mahafaly ity zany dia latsa-paka tanteraka any anatiny any, any amin'ny fony any.
hoe ny fiainany zay nanompan'Andriamanitra nikatsaka an'Andriamanitra tsy zava-poana zay fa misy valim-pity zay zavatra zay. Ho an'izay mangetaeta voavaly ny etaetany amin'ny hafatra ilay anjely. Amin'ny lafiny anankiray ilay antso dia zao hoe araka nitantsika teo dia miantso ny amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ilay Andriamanitra zay tsara. Ary amin'ny lafiny anankiray ihany koa ilay antso dia zao hoe miantso iankohaka eo anoloan'ilay mpahary. Zay zany ilay hafatra zay nentin'ilay anjely ity. Raha verenantsika vakiana kely izy teo, ahoana ozy izy 7:7 toko 7:7 dia ozy izy nanao tamin'ny feo mahery hoe mahatahorana Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Ary miankofy eo alohan'izay nalao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mahatahorana Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Ary miankofy eo alohan'izay nalao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zay zany ilay mesazy noentiny. Miantso ny mponina ambony tany atahotra ilay Andriamanitra mpitsara zay ho avy. Ary miantso any koa ilay anjely manao hoe miankofy eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny loharano sy ny ranomasina. Miankofa iza ny vavahana, Andriamanitra ny ankofany. Fantatsika tsara fa amin'izao tontolo izao dia misy andriamanitra isan-karazany. Fa io Jehovah Andriamanitra io ho avy mahatahora azy ozy izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofy eo anatrehany. Izy no ivavahana, zay ny dikany. Dia ho jerentsika ary zany hoe inona moa ilay hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany. Fahalohan'izay dia zao, raha teo amin'ny tantaran'ny Israely dia ny mpanjaka zany teo amin'ny zanak'Israely tahaka ny hoe Davida, tahaka ny hoe Solomona, ireo mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely dia sady mpanjaka izy no mpitsara. Izy zany no sady mpitsara faratampony no mpanjaka. Manana fonction anankiroa zany ny mpanjaka. Manana asa anankiroa ny mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Sady mpanjaka izy no mpitsara ihany koa izy. Jerentsika kely eo amin'ny tantara faharoa, tantara faharoa toko voalohany, tantara faharoa toko voalohany dia ny 10:10. Tantara faharoa toko voalohany dia ny 10:10. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha raisitsika zao ty Salomona zao ty mpanjaka Salomona. Rehefa nividian'Andriamanitra ho mpanjaka izy dia zao nivavaka nataony tamin'Andriamanitra 10:10. Zao ny valim-bavaka azony tamin'Andriamanitra zany. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Solomona: satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola man-karena ianao na voninahitra na ny ain'ny fahavalonao, ary tsy nangataka ny hoe ela velona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana, hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao. Satria ianao rehefa nangataka vavaka tamiko tsy manangataka hoe vola na harena na hoe livre ho amiko ny fahavaloko, hoe ataovy atery eto anoloako ny fahavaloko. Fa ny zavatra nangatanao tamiko izy Andriamanitra dia zao fahendrena sy fahalalana, ahaizanao mitsara ny oloko izay aseko anjakanao. Zay mahatonga hoe ny mpanjaka zany dia zao hoe sady mpitsara faratampony izy no mpanjaka zany teo amin'ny zanak'Israely. Ka amin'io endrika io zany, amin'ilay hoe mpanjaka faratampony sy mpanjaka io no andraisantsika zany ny hafatra ty anjely ity. Satria nahoana? I Kristy zay ho avy ange, izy lay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka zay ho avy. Ka mahatompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka azy zany dia zao mandray an'io fonction io ihany koa zany Kristy.
mandray le toerana mahampanjaka azy izy fa hitsara ihany koa zany izy. De zay zany no andraisantsika ihany koa le afatry ny anjely telo. Ka raha mandray le afatry le anjely voalohany ity zany tsika ny amin'le hoe mahatahoranaandriamanitra omeo voninahitra izy fa tonga niny tonga ny andro fitsarana ozy izy. De io le hoe Andriamanitra mitsara io zany tsy tian'ny olona zany io, tsy tian'ny olona zany io, satria ohatrany tsy akasitrahany io zany hoe Andriamanitra mpitsara izany. Satria ny olona ny zavatra tiany de zao hoe zay mifanaraka amin'ny fotom-pisainany ihany sy zay mampetipety azy ihany, mifanaraka amin'ny zavatra ilainy isan'andro. De ny zavatra tediavin'ny olona de zao le Andriamanitra fitiavana ihany. Andriamanitra fitiavana ny tedaviny. Efa hitantsika nefa io tany amin'ny Apokalipsy 1:10. Fa rehefa tonga tokoa ry Andriamanitra hitsara de nanahoana ny mponina ambonin'ny tany? Tsy tian'ny olona nge zany, tezitra mafy izy. Jereo nge aty amin'le Apokalipsy 1:10. Apokalipsy 1:10. Apokalipsy 1:10 de ny 9:20. De zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty, sy hanomezana valim-pity ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina, ary izay matahotra ny anaranao na ny kely na ny lehibe, mba hanimbanao izay manimba ny tany. Ary tezitra ny firenena maro izy izy, ary tonga ny fahatezeranao. De ry ambany izy inona zavatra teneniny? Ary mba hanimbanao izy izy izay manimba ny tany. Io zany tena tsy zakan'ny olona zany io fitsaran'Andriamanitra io, tsy akasitrahany io. Hoe ho avy angeza ny fitsaran'Andriamanitra zany. Ny olona mantsy de manao kitotoan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe zany Andriamanitra zany azo manipulena zay tiana anaovana azy. Fa Andriamanitra mendrika hoajaina, mbola iresaka koa moa tsika amin'le toy an'le izy rehefa avy eo mikasika le hoe inona le antsy faharoa amin'le afatry le anjely voalohany ity. Fa ny olona zany tsy manome hajany an'Andriamanitra. Fa ny azy zay mahafinaritra azy ihany ny tedaviny, inona mifanaraka amin'ny fotom-pisaina. Ka raha vao misy teny teny tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisaina nefa araka ny soratra masina, de tsy zakany zay. Ny olona zany rehefa ohatrany hoe teny fitahiana na teny mpitiavana, de raisina hoe teny avy amin'ny Jehova zany, tena faly avy amin'ny Jehova zany. Fa raha vao ny teny manao hoe tsy mety io zavatra ataonao io, zany hoe kapoka zany le teny, na ozina le teny, na fitsarana le teny, de hoe tsy avy amin'ny Jehova zany. De ahoana ozy izy Job? Pangany soa ihany raisinao avy amin'ny Jehova ozy izy, fa tsy ny ratsy ihany koa. Inona moa no tiany jerena am'zay? Ohatrany ianao mananjanaka ihany ange. Rehefa mananjanaka ianao, rehefa mianatra tsara izy, miaino zay torohevitra nomenao izy, ka nisy valiny fisasarana zay nataony, de manao ahoana? Mba homenao fahafapo le ankizy, homenao fankasitrahana le ankizy. Fa rehefa maditra izy de kapohanao izy, teneninao izy. De tsika zany ohatr'izay mihitsy eo anatren'Andriamanitra. Kanefa ny kristianina zany miala amin'izay zavatra zay ny kristianina. Izy tsy te zavatra miteny manelingelina ny fiainana izy, manotoana ny fiainana, ny filany sy ny fanindriny. Satria te hiaina amin'izay izy. Rehefa fitahiana de akasitrahany, rehefa teny mpitiavana de akasitrahany. Fa raha vao teny hoe teny mafy, teny levilevy, de halany zay zavatra zay. Ka zay mahatonga hoe teny frantsay moa izy impopulaire zany no resaka hoe fitsarana io, tsy tian'ny olona io. Na tsy voatery hoe impopulaire ihany koa, fa hoe tsy azony koa ny tena heviny hoe maninona moa Andriamanitra ny tsara. Tsy azony zany hoe
maninona Andriamanitra no itsara. Ka ny zavatra tokony ho tsarovantsika zany dia zao hoe aoka ho azontsika tsaina fa Jehova nge mahita ny zavatra rehetra. Hitan'Andriamanitra nge ny fiainantsika. Tsisy miafina amin'Andriamanitra ny fiainantsika rehetra. Satria Andriamanitra dia omniprésent. Eo amin'ny rehetra eo izay hitany fantany zavatra ataontsika. Ary eo anatin'ny ohabolana malagasy ara dia miteny mihitsy manao hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ao an-tampony loha. Fantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataontsika. Ka aoka tsika tsy laza zany hoe avy aloha zay anao amin'ny fiainana ihany. Fa hitan'Andriamanitra nge zavatra ataonao. Mieritreritra ianao rehefa any amin'ny miafina any ianao dia tsisy mahita ianao. Dia ho anao ny adalanao. Andriamanitra mahita ny zavatra ataonao any amin'ny miafina, tsisy miafina aminy. Mianja eo mason'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Fantany ny zavatra ataonao dans le secret io. Any amin'ny miafina io fantany io. Ka le fahatahorana an'Andriamanitra zany dia ny fahafantarana hoe naiza misy atsika, ninona ataontsika dia Andriamanitra mahita atsika. Zay le fahatahoran'Andriamanitra zay resahana eto. Naiza misy atsika, ninona ataontsika dia hitan'Andriamanitra tsika, fantan'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Ka ny fahatahorana an'Andriamanitra dia zao mifamatotra amin'ny lalàna, zany hoe fahatahorana an'Andriamanitra zany, ary tsy misaraka amin'ny lalàna ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zany hoe io fahatahorana an'Andriamanitra io zany dia miaraka amin'ny lalàna io. Ny olombelona mantsy amin'izao fotoana zao dia zao hoe izy te hanao zay tiany atao. Dia rehefa manana problème izy na misy olona dia Andriamanitra vonjeo aho, Andriamanitra apio aho, Andriamanitra mila an'izao aho. Fa tsy mahamisy miteny mihitsy hoe Andriamanitra sorato ao am-poko ny lalako raha atao voatsaiko. Satria izany no ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra. Le fahatahorana an'Andriamanitra io dia zao hoe miaraka amin'ny lalàna io. Jerentsika kely ange aty amin'ny Deutéronomie toko 1. Zao ny voalaza aty amin'ny Deutéronomie toko 1. Dia vakiantsika ny 1 sy ny 2. Deutéronomie toko 1 dia ny 1 sy ny 2. Ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehanareo lovana. Men'Andriamanitra didy sy fitsipika zany ny zanak'Israely. Zao ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo ampianarina anareo mba narahinareo any amin'ny tany izay nalehanareo lovana. Dia toy izany mba hatahoranareo an Jehovah Andriamanitra ao hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia anao sy ny zanakao sy ny zafinao amin'ny andro rehetra iananao mba ho maro andro ianao. Le didy izay nomen'Andriamanitra zany dia zao mba hahafahantsika matahotra an'Andriamanitra. Jereo ange ny lalàna izay misy atsika amin'ny firenena izay misy atsika. Misy lalàna mifengy ny firenena anankiray. Raha tsisy lalàna ny firenena anankiray dia manao fanjakan'ny baroa. Misy lalàna ny fe any amin'ny resaka ministera, any amin'ny fitantanam-bola, any amin'ny ministèren'ny intérieur, any amin'ny ministèren'ny fitsarana. Misy lalàna ny fe zany rehetra zany. Ka raha atao ve tsy manara-dalàna ary fanjakan'ny baroa nge rehefa tsisy ny fanaran-dalàna. Rehefa tsisy ny ministère de la justice, manao ny ataony daholo. Ka raha eto amin'ity tany ity raha misy zany lalàna zany dia amin'Andriamanitra ve tsisy zany lalàna izany. Ka zay no teneniko hoe le fahatahoran'Andriamanitra zany dia miaraka amin'ny lalàna io, tsy misaraka io. Araka le niteneniny teo, averiko tsara le izy teo manao hoe ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo ampianarina anareo mba harahinareo amin'ny tany izay alehanareo lovana, mba hatahoranareo an Jehovah Andriamanitra reo hitandremanareo ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia anao sy ny zanakao sy ny zafinao amin'ny andro rehetra iananao mba ho maro andro ianao. Men'Andriamanitra ny lalàna.
mba hahafahantsika matahotra an'Andriamanitra. Izany hoe le fahatahorana an'Andriamanitra zany eto dia zao mipetraka ho antoky ny fitondrantena. Zany hoe garantie de l'éthique zany ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Io zany no migarantiranao, ary le fahatahorana an'Andriamanitra zany dia zao hoe fitandremana ny didiny sy ny fitsipiny. Raha tsy, satria izay zany le fahatahoran'Andriamanitra, le lalàn'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Manao zava-padina ianao, manao zavatra izay tsy tokony atao ianao rehefa tsy mitoetra ao aminao le lalàn'Andriamanitra. Tsisy fahatahorana an'Andriamanitra zany ianao. Io zany ny antoky ny fitondrantenanao. Ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Satria le fahatahorana an'Andriamanitra dia averiko tsara. Le fahatahorana an'Andriamanitra zany dia zao hoe ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Ka raha vao miresaka tsika hoe didin'Andriamanitra eo amin'ny jiosy, didin'Andriamanitra amin'ny jiosy dia hoe Torah hozy izy. Nefa raha vao miresaka hoe Torah dia ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra ray manontolo zany no resahana eto. Ny fanarahanao ny tenin'Andriamanitra, ny fanarahanao ny lalàn'Andriamanitra. Zay zany ilay hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia Jerova zany tenenina aty amin'ny Ekleziasta ange, aty amin'ny Mpitoroteny. Zao ny tenenina aty amin'ny Mpitoroteny 12:20. Ahoana izy? Mpitoroteny 12:20 ny andininy 17:20. Mpitoroteny 12:20 ny andininy 17:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa re izany rehetra izany, dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ahoana hozy izy? Andriamanitra hozy izy no atahory, ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Andriamanitra no atahory, ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ny olona rehetra zany dia zao tokony tandrana ny didin'Andriamanitra daholo, satria ny fitandremana ny didin'Andriamanitra zany no fahatahorana an'Andriamanitra. Izany hozy izy ny tokony ataon'ny olona rehetra. Firifiry nefa ny mpitondra fivavahana. Firifiry ny mpitondra fivavahana izay mandrava any didy folon'Andriamanitra io, mandrava ny lalàn'Andriamanitra io. Mitory tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Nefa tsy fantany akory hoe inona moa ny dikan'ilay hoe ambany fahasoavana fa tsy ambany lalàna. Fa hoy ny apôstôly Paoly mamaly azy manao hoe satria ve tsika hozy izy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana, movy andika lalàna tsika hozy izy. Dia hoy ny apôstôly Paoly sanatria izany. Ka ny olona zany dia zao betsaka ny mandrava ny didy folo hoe zana indriny sabata zany moa tsy hitsakitsahana ny sabata. Ary rehefa tonga ny sabotsy, manao ny fiainana andavanandro daholo ny olona rehetra, manitsaka ny sabata io. Asen'ny Satana manitsaka ny sabata io. Rehefa tonga ny lahady, ny ankamaroan'ny fivavahana kristianina dia mivavaka lahady amin'ny andro ny bibidia. Matahotra ny bibidia ny olona fa tsy matahotra n'Andriamanitra. Ny fitandremanao ny sabata zany dia zao fitsofoanao amin'ilay fahatahorana an'Andriamanitra. Fa loza ho an'izay mandrava didy folo, loza satria nahoana? Afatry ny anjely voalohany ange io, eo amin'ilay anjely telo. Manao hoe mahatahora an'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia zao tandremo ny didiny, tandremo ny lalàna, tandremo ny fitsipiny fa ho avy ny andro fitsarana. Nareo izay mbola manitsanitsaka ny sabata io, nareo izay mivavaka amin'ny andro tsy izy io, ary ny mponina rehetra zany ambonin'ny tany tsy ankanavaka, samy hafa fiteny ny fokom-pirenena hozy izy teo. Dia zao tafiditra ao anatin'io fanoloran-teny io daholo na io engagement io daholo no ilay fitsarana zay ho avy. Dia zay ny teneniny ato. Jereo no eo akaiky eo ihany tsika eo amin'ilay mpitory-teny teo ihany. Ahoana izy teo?
Vakitsika le andininy fa toizantsika le andininy fa 400. Dia ahoana ozy izy eo andininy fa 400. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarany ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Tsy afa-miala zany ianao. Ny atao rehetra ozy izy dia hoentina amin'ny fitsarany ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Dia n'inona zavatra ataonao dia hoentina amin'ny fitsarana izay zavatra izay. Sao dia tsika mieritreritra manao hoe ny anao soa ianao hatramin'izay teo amin'ny fiainanao, dia amin'izao fotoana izao anao fa hoe efa mivadika manao zavatra ratsy indray ianao. Dia rehefa tonga ny andro fitsarana dia eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra anao dia ozy ianao Andriamanitra hoe Andriamanitra mba tsarovy ny zavatra tsara izay nataoko, aoka mba izay ny tsarana. Fa ahoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra? Raha nisy nanao marina ozy izy Andriamanitra ka niala tamin'izany fahamarinana izany izy ka nanao meloka, dia ny fahamarinana izay nataony tsy ho isaina fa ny faharatsiana izay nataony no hitsarana azy. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany. Izay no mahatonga ilay tenin'i Kristy manao hoe ny mpijangajanga ozy izy mantsy an'ireo mpivarotena zany hialohanareo any amin'ny fanjakan'ny lanitra ozy izy. Satria nahoana? Reny olona reny ange niaina tao anatin'ny fahotana zany. Manana ny antony izy inona nanaovana izay. Fa rehefa nibebaka izy niala tamin'izay, fa nga isainy ny faharatsiana nataony iny na nandanany 4 taona tamin'iny ary fa ilay fahamarinana nataony nandrain'i Kristy izy niala tamin'izay faharatsiana izay, iny no isainy eo anatrehan'Andriamanitra. Satria hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny olona rehetra, ny amin'ny zava-miafina rehetra izay nataony, na soa na ratsy. Dia ho tsaraina zany ianao amin'iny. Ka aza mieritreritra ianao ho afaka amin'izany fitsarana izany ianao. Fa ho tsaraina eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe raha nanao soa zany ianao, matahotra an'Andriamanitra nitandra ny didiny sy lalàny, dia ho any amin'ny fiainana zany ianao. Raha nanao ny ratsy ianao, dia any amin'ny fahaverezana no misy ianao. Io ilay tenenin'i Kristy. Hoe rehefa tonga ny zanak'ondro izy dia izao natokany Kristy ny ondry eo ankavanany, ireo izay voavonjy, ary eo amin'ny ankaviany kosa ireo izay very. Ireo izay nanao ny tsara amin'ny ankavanany, ireo izay nanao ny ratsy eo amin'ny ankaviany. Ho avy izay fotoana izay fa mampilaza Andriamanitra zany. Hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fitsarana ozy izy ny zava-miafina rehetra na ny soa na ny ratsy. Ka ny fahatahoran'Andriamanitra zany dia izao hoe ny heviny dia izao hoe ny fitandremana ny didiny sy ny fitsipiny. Ka izao zany hoe mila zany tsika mahony tena, manao ny marina, manao ny mahitsy, manao izay araka ny lalàna sy ny fitsipik'Andriamanitra. Tsy hoe eo mason'ny olona ihany ny anaovantsika an'izay. Fa nahoana? Eo anivon'ny tokantranontsika ihany koa, any amin'ny miafina ihany koa, eo amin'ny resaka momban'ny intimité antsika, manao ny marina tsika n'aiza n'aiza misy antsika. Ary mipetraka foana angely izy, misy le dicton zay miteny manao hoe l'habit ne fait pas le moine ozy izy. Hoe tsy ny akanjo anaovanao ozy izy no maha-moine anao na maha-pretra anao na maha-pastery anao zany, na maha-masera anao. Tsy hoe ny akanjo anao no maha-masina anao. Tsy ny akanjo anao mihitsy no maha-masina anao. Ny fitondrantenanao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no maha-masina anao. Izany hoe ilay fahatahoran'Andriamanitra zany dia izao hoe fiainanao mihitsy zany ilay fahatahoran'Andriamanitra. Fiainanao, hita eo amin'ny fiainanao isan'andro izay zavatra izay. Ka ny fivavahana tsy resaka hoe rehefa tonga ihany ianao ny sabata no mandeha mivavaka, na hoe tonga amin'ny fotoana izay
ivavahana dia izay nova mivavaka fa zany fivavahana zany ny fiainanao dia fiainana mpivavaka isan'andro. Zay nge mahatonga le izy hoe Kristy, ny rany Kristy izay nalatsany nanavotana avy tamin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny avy tamin'ny firenena rehetra. Olona natokana ho an'Andriamanitra, mpisorona masina ho an'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra. Anao izay marina sy mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe ny fiainanao zany amin'ny fiainana maha-kristianao dia fiainana mpivavaka ny fiainanao. Araka ilay tenenina teo, tsy eo mason'ny olona ianao no manao ny tsara. Manao araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, na aty an-trano ianao, na any an-dalana ianao, na mitoetra ianao, na mitsangana ianao, na matory ianao. Jereo tsara ty amin'ny salamo aty zao ny tenenina. Salamo fa 2:70. Zafady, salamo fa 7:70 mantsy. Dia vakisika ny 5 ka hatramin'ny 7. Dia zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nanorina teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba izy, ary teo amin'ny Israely no nametrahany lalàna, izay nandidihany ny razantsika, nampahafantarany ny zanany, mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy dia ny zazambola hateraka, ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa, mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadino ny asany, fa hitandrina ny didiny, mba tsy ho tahaka ny razany izay taranaka maditra sy mihodina, izy dia taranaka izay tsy nampiomana ny fony sady tsy marina tamin'Andriamanitra ny fanahiny. Nanorina teny vavolombelona teo amin'ny Jakoba hozy izy, teo amin'ny Israely no nametrahany ny lalàny, napetrany zany lalàny zany, ampahafantarany ny zanany, mba ahafantatra izany ny taranaka ho avy dia ny zazambola hateraka, na zay mbola ho hateraka ary zany dia efa petraka amin'izay amin'ny sahady koa, ampianarana anazy zany, ka hitsangana hitory zany amin'ny zanany kosa. Zany hoe lova io zany lova ometsika an'Andriamanitra, zany fahatahoran'Andriamanitra zany, ny zanakitsika ampianarintsika an'izany, rehefa miteraka izy ny taranany koa zany ho ampianariny an'izany. Dia ny antony dia zao 7, mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadino ny asany, fa hitandrina ny didiny, hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra. Movo antsika eo anatin'izany fomba fijery zany, ka izay no mahatonga hoe ninona asa ataontsika, ninona fanapahan-kevitra raisintsika, ninona fisainana ananantsika sy zavatra rehetra ataontsika zany dia zao hoe aoka eo ambany fitantanan'Andriamanitra avokoa, aoka eo ambany fitantanana Andriamanitra avokoa. Ka le fahatahorana an'Andriamanitra, zay no mahatonga hoe le fahatahorana an'Andriamanitra dia zao hoe any amin'ny ohabolana dia slogan na hoe faneva mihitsy zany hoe fahatahorana an'Andriamanitra izany, zavatra important zany any amin'ny ohabolana, satria faneva mihitsy zany any amin'ny ohabolana. Jereo ohabolana toko voalohany 7 ahoana ozy izy, ohabolana toko voalohany 7, ohabolana toko voalohany 7. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahatahoranan'i Jehovah no fiandoham-pahalalana, fa ny adala manamavy ny fahendrena sy ny famaizana. Ny fahatahoranan'i Jehovah no fiandoham-pahalalana. Fantatsika fa le fahatahoran'Andriamanitra dia fitandremana ny didiny sy ny fitsipiny. Fahafantarana fa Andriamanitra miahatsika, mahitatsika isan'andro. Dia aty amin'ny ohabolana izy dia teneniny mihitsy hoe ny fahatahoranan'i Jehovah no fiandoham-pahalalana. Zava-dehibe nge zany. Raha te hanam-pahalalana zany ianao, raha te ho endry zany ianao dia miainga amin'izay, miainga amin'izay zany, amin'ny fahatahoranan'i Jehovah zay. Fiandoham-pahalalana amin'ny fitandremana ny didiny sy ny lalàna. Dia jereo mbola tohizany ihany izy eo amin'ny toko 7:10. Ahoana izy eo? Toko 7:10. Ny fahatahoranan'i Jehovah no fiandoham-pahendrena, ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavantsaina. Mbola averiny an'ilay izy.
Inona ny fiandoham-pahendrena? Ny fahatahorana an Jehova ny fiandoham-pahendrena. Dia hoy izy tary amin'ilay toko voalohany 17 tapany faharoa manao hoe ny adala hoy izy manamavo izany. Ireo mpandika lalàna, ireo mpanitsakitsaka ny lalàna manamavo an'izany. Satria ilay fahatahorana an Jehova iny, ny fitandremana ny didiny inge sy ny fitsipiny ilay fahatahoran'Andriamanitra. Ka eo anivon'izao korontana misy eo amin'izao tontolo izao, eo anivon'ny hazakazaka isan'andro, ny fiainana isan'andro, ny fitadiavam-bola sy ny sisa sy ny sisa. Eo anivon'ny adilà politika, eo anivon'ny fivan'ny toetrandro, eo anivon'ny tsy fisian'ny filaminana, eo anivon'ny aretina, eo anivon'ny fahantrany, eo anivon'ny ady sy ny sisa dia zao hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika zany, arak'ilay voalaza teo amin'ilay 10 tapany faharoa amin'ilay ohabolana 7 teo, hoe ary ny fahafantarana iray masina ny fahazavan-tsaina. Dia izay ilay tena eo anivon'ny zavatra misy manerana n'izao tontolo izao sy ny korotana sy ny hazakazaka sy ny sisa araka ny voalaza teo. Ny tsy filaminana, ny aretina, ny fitadiavam-bola, ny olona mihazakazaka teo tafita amin'ny fiainana eo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena, ny fahantrana, ny ady sy ny sisa fivan'ny toetrandro. Dia apetraka foana izy hoe Andriamanitra no tokony manana toerana voalohany eo amin'ny fiainantsika. Satria izay ny fahazavan-tsaina. Andriamanitra no manana toerana voalohany eo amin'ny fiainantsika. Nahoana? Satria teneniny tsara ilay izy teo. MahatahoranaN'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa maninona? Tonga ny andro fitsarana. Ho avy io fitsarana io. Izay zany ny afatra ilay anjely ary amin'ny feo mahery ny ilazany an'ilay izy. Ho avy ilay andro fitsarana, mahatahoran'Andriamanitra. Miantso antsika zany izy hitandrina ny didiny sy ny lalàna. Ka ilay fahatahoran'Andriamanitra eto zany tsy araka ilay eritreretin'ny olona hoe, satria zany vao resaka hoe fahatahorana zany dia ohatran'ny hoe mampararetra hoe matahotra be, mangovotra be. Ohatran'ny hoe sao dia vonona faty dia matahotra ahako. Ohatran'ilay hoe legalisme sy formalisme. Hoe manao an'tia mba ho voavonjy fa andreo tsy voavonjy ahako. Matahotra mafy aho. Ka io zany tsy ilay resaka tahotra ohatran'ny hoe mangovotra ireny, ohatran'ny hoe misy hamono faty ireny. Tsy izay zany ilay fahatahorana resahana eto. Fa ilay fahatahorana izay resahana eto zany dia miaraka amin'inona ihany koa raha nitentsika eto hoe ilay fahatahoran'Andriamanitra dia mifandray amin'ny lalàna. Dia ilay fahatahoran'Andriamanitra koa dia mifandray amin'inona? Amin'ny fitiavana. Satria rehefa mamarana izy ary amin'ilay Deutéronomie 9 ny jerentsika teo, nanomboka tamin'ny lalàna izy. Manao hoe mahatahoran'Andriamanitra tandremo ny didiny sy ny fitsipiny. Dia farana ny teny io amin'ny fitiavana. Dia jereo inge ny zavatra teneniny 9. Renantsika ilay ary amin'ny 9, Deutéronomie 9. Dia renantsika ilay Deutéronomie teo. Deutéronomie 9. Dia verenantsika vakiana kely mihitsy ilay 1 sy ny 2 teo ilay vakiantsika tsy maninona mihitsy. Dia ahoana izy 1 sy ny 2? Ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitra reo, ampianarina anareo, mba arahinareo amin'ny tany izay ilainareo lovana, mba hatahoranao an'i Jehovah Andriamanitra ao, hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia anao sy ny zanakao sy ny zafinao amin'ny andro rehetra iananao mba ho maro andro ianao. Eo zany izy ilay miantso ilay hoe hitandremana ny lalàna mba hatahorantsika n'Andriamanitra. Fa inona ny amaranany azy? Vakiantsika eo amin'ny 4 sy ny 5 dia izao ny teneniny. Mianoha ry Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Inona ny amarana azy? Tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Zany hoe ilay lalàna zany sy ilay fitiavana n'Andriamanitra miaraka zany io. Miaraka ilay lalàna sy ilay fitiavana. Tsy hoe lalàna fotsiny dia hoe mila manao an'izao, fa misy ilay fitiavana zany mitoetra ao. Ka ilay fahatahorana n'Andriamanitra zany dia midika manao hoe tian'Andriamanitra ianao ary aoka koa ianao atsapa-tena fa Andriamanitra dia tianao. Ka raha ohatra ka
mijery antsika Andriamanitra araka ny resantsika teo hoe hitan'Andriamanitra ke tsika io isan'andro e. Fantany io e. Dia ny zavatra tiako teninantsika dia zao hoe raha mitandrina ny lalàn'Andriamanitra tsika sy ny fitsipik'Andriamanitra ary ny didin'Andriamanitra, manao izay tian'Andriamanitra tsika, dia ilay mason'Andriamanitra mijery antsika iny sy manara-maso antsika iny. Tsy hoe amin'ny fomba teny frantsaizy manao hoe miepie antsika mba hijerenantsika raha manao fahadisoantsika. Andriamanitra tsy hoe mijery antsika hoe miandry antsika izay ho latsaka izy mba hahafahana mitsara antsika, tsy izay. Fa rehefa mitandrina ilay didin'Andriamanitra sy ny fitsipintsika, miaraka amin'Andriamanitra tsika, dia miahtsika sy mitantana antsika izy, miaro antsika izy. Izay ilay fijerenantsika, miaro antsika izy mba tsy ho latsaka tsika. Mason'i Jehovah izy mitsinjo izay matahotra azy. Ny tenin'ny soratra masina ankeny miteny an'izany. Rehefa manaraka ilay fitsipik'Andriamanitra zany no sy lalàn'Andriamanitra dia mitsinjo anao Andriamanitra, mianao Andriamanitra, miaro anao Andriamanitra. Jereo aty amin'ilay Salamy 7:30 izy miteny an'izay. Salamy 7:30. Dia vakiantsika ny 9:9. Salamy 7:30 ny 9:9. Salamy 7:30 dia ny 9:9. Aono izy izy. Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, izay manantena ny famindram-pony. Rehefa manaraka ny didin'Andriamanitra sy ny fitsipiny ianao, dia Andriamanitra miaro anao amin'ny fakapanahy. Any amin'ny Apokalipsy izy miteny an'izay, manao hoe satria mitandrina ny teniko ianao, dia izaho hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy. Dia izay ve zavatra teneniny eto? Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy, dia izay manantena ny famindram-pony. Raha matahotra an'i Jehovah ianao dia mitsinjo anao Andriamanitra, miaro anao Andriamanitra, mitantana anao Andriamanitra. Fa tsy hoe Andriamanitra mitsinjo anao dia miandrika entsi-toana mba hahafahana hikapohana anao. Rehefa manaraka ilay fitsipik'Andriamanitra ianao, dia Andriamanitra miaraka aminao, miaro anao, mba tsy hanaovanao izay tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika hoe miambina mbavaka isan'andro. Tahaka ny Daniela. Hoy Jesosy manao hoe miambena mandrakariva aza mitsahatra. Raha mijery isika any amin'ny Daniela any, Daniela dia mivavaka intelo isan'andro sy mankalaza an'Andriamanitra. Mila miambina isika raha misakafo intelo isan'andro isika dia mivavaka kotra izay koa. Mba tsy homona aminaina ny fanahintsika, fa ho velona mandrakariva. Mila miambina isika, mivavaka, mila mianatra ny tenin'Andriamanitra isika, tohanaina ao antsika isan'andro. Dia jereo mbola miteneny koa izy aty amin'ny Salamy 4:30 koa eo akaiky eo. Inona zavatra teneniny? Raha vakiantsika ny 9:9. 9:7 azafady. Salamy 4:30 9:7. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Raha matahotra an'i Jehovah zany ianao, ny anjelin'i Jehovah koa mitoby manodidina anao, miaro anao. Zay ngely izy. Le fitiavana zany mifamaly le fitiavana. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao mifonao manontolo amin'ny herinao manontolo, amin'ny sainao manontolo. Raha tian'Andriamanitra zany ianao, dia tsarovy koa fa Andriamanitra koa tianao ka mianao. Ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy hozy izy. Dia eto izy miteny, ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy. Ka ny ao ambadika an'izay dia izao hoe, satria tsika miaina miaraka amin'Andriamanitra, dia miaina koa tsika eo amban'ny fahefan'Andriamanitra sy eo amban'ny fanapahan'Andriamanitra. Izay zany tokony tadiditsika izay zavatra izay. Tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra dia afaka manao izay tiako atao, fa matoa miaraka amin'Andriamanitra dia miaina eo amban'ny fahefan'Andriamanitra, eo amban'ny fanapahan'Andriamanitra. Satria tian'Andriamanitra ako, dia nahoana? Mitandrina ny didiny sy ny lalàny ary manaraka ny fitsipiny. Fa tsy hoe tian'Andriamanitra
dia tsy mitandra ny didiny. Firifiry ny olona any amin'ny réseaux sociaux any, manana blog na manana Facebook, dia milaza Jehovah tiako ianao, Jehovah zao, nefa ny fiainany zay apotrany eo ihany eo amin'ilay réseaux sociaux mifanipaka tanteraka amin'izay filazany hoe tian'Andriamanitra zay izy. Tsy hitanao eo amin'ny zavatra ataony ilay didin'Andriamanitra sy ny fitsipik'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra ange manao an'izay. Zany mantsy ny malaza amin'izao fotoana zao ireo le hira evangelika zany tena lasa feno mihitsy, dia lasa lamody ilay izy, dia mihira, lasa mihira an'io daholo, nefa ilay olona mihira zany na ilay izy mihira sur scène eo zany dia hitanao mihitsy hoe mba ahoana ary ty olona ty miresaka an'izany, ilay zavatra teneniny zany maminany izy, nefa ilay zavatra faminaniana lazainy io tsy mifanaraka na ilay fitondra tenany eo fotsiny ary. Feno tatouage izy, sola be, ohatra vehivavy feno misy tatouage, sola be, manao akanjo mampitanjaka, nefa ny zavatra teneniny mifanipaka amin'izay. Dia io ilay tonga amin'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta talohany manao hoe esoreo ny loko izy nirany finonoana ny niranareo fa makadilo sofinao izy, makarenina ka tsy mieno aho izy. Manetsy tadiny mihitsy Andriamanitra zany amin'ny rehefa tsy manaraka ny didiny sy ny fitsipinytsika dia zao ohatra ny kimpantsina maneno io antsika. Vaoaka re ny fivavahantsika zany raha tena mivavaka amin'Andriamanitra tsika, dia ny fiandoham-pahendrena ozy izy dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fiandoham-pahendrena, teanana fahalalana, teanana fahendrena dia ny fahatahoranaandriamanitra ny arahany voalohany, dia iny ny fitandremanao ny didiny sy ny lalàny. Dia Jerova zao ny teneniny aty amin'ny Jaona 5:7, Jaona voalohany 5:7. Jaona voalohany 5:7. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no fitiavan'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Manahoana ozy izy ny fitiavan'Andriamanitra? Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, zany hoe raha tian'Andriamanitra zany tsika. Tian'Andriamanitra ve ianao? Dia izao no teneniny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Raha tian'Andriamanitra zany ianao dia mitandrina ny didiny zany ianao raha tian'Andriamanitra. Fa tsy hoe tian'Andriamanitra dia ny ataonao ihany ny ataonao, makareny-tsofina azy zany, makadilo azy zany ozy izy. Ny sasany moa zany ao am-piangonana dia efa spectacle mihitsy ilay hira mandeha miaraka amin'ny danse-ny Ronaldo kely ireny, tsy haiko intsony. Zay ve ilay fahatahorana an'Andriamanitra? Malala ilay lalàn'Andriamanitra ve ianao? Lasa spectacle fotsiny ilay izy sisa. Sao dia mba makadilo ny sofin'Andriamanitra ianao, mandy ny tena. Zay nge ilay tenin'ny soratra masina manao hoe nareo izay efa milaza azy ozy izy ho mijoro tsara, dia mandy ny tena ozy izy. Fa andreo dia efa tsy ao intsony zany. Andreo dia efa lavo. Dinio ny tena nareo raha mbola mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia? Mbola ao ve sa tsia? Tsara dia efa variana amin'ny zavatra misy eto amin'ity tany ity, adininy any an-danitra. Ka eo ilay zavatra mafisoko tsara amin'izy hoe ny tena fivavahana izany dia ny fandraisana an'Andriamanitra tsy ho kitoatoa. Mandray an'Andriamanitra ho serieux zany ianao, fa tsy ataonao mpitotoa Andriamanitra. Fa ho avy io fitsaran'Andriamanitra io. Ary amin'izao fotoana izao dia be dia be ny fivavahana izay manao an'Andriamanitra ho kitotoa. Satria ny ataony ihany ny ataony, ny filany ihany no filany. Miantso an'Andriamanitra daholo, kanefa maninona? Mandany heriny, mandany fahefany, mandany didiny, mandany fitsipiny. Fa tapitra ny fotoanantsika, tapitra ny fotoanantsika fa aloha hivavaka tsika dia manaraka indray tohizany izay. Jehovah tompony maro,
miantso ny anaranao indray izay amin'izao fotoana izao misaotra anao satria no ny fahasoavanao na fany indray mora ny fampizarany teninao teto. Aoka ry Andriamanitra ray ny fivavahanay, tenao marina eo anatrehanao, andeha mitahotra sy ny ovitra eo anatrehanao, anaraka ny didinao sy ny lalànao, mba ho tianao amin'ny fony amanontolo, amin'ny heriny amanontolo, amin'ny sainy amanontolo, fa tsy amin'ny endrika ivelany ihany. Mana-masinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia raina sakalazay ny anaranao ray amin'ny anaran'i Kristy. Aleloia. Misaotra Tompo Ray Masina. Amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako amin'ny manaraka indray. Bye daholo. La trompette sonne.